ohatra ny manomana mariazy ihany izy ity arakaraka ny makaiky ny fotoana no mapetabe ny reo didy sy andraikitra rehetrarehetra mifanomanana sy ny fikarakarana azy zany efa saika milamindamina daholo aloha zany satria efa saika vita daholo ny publicité ny amin'ny radio ny amin'ny télévision rehetra ny panneau publicitaire ny invitation zany efa saika voazara avokoa ny eo amin'ny lafin'ny filaminana indray dia efa voaperaperaka avokoa na dia amin'ny mpitandro filaminana zany ny amin'ny mandritry ny fotoana fankalazana ny 20 taona ny fiangonana apokalypsy taon'ny sabotsy Trézoa ao amin'ny Collégium io. Ny olona sainay moa zany mazava ho azy dia ny filoham-panjakana rehetra, filoham-pirenena rehetra izay nitondra nandritry ny 20 taona. Nanomboka teo amin'ny filoha Zafy Albert zany, filoha Ratsiraka, ny filoha Ravalomanana, ny filoha Andrajoelina, dia ny filoha Perinasa amin'izao fotoana izao izay parenazy an'ilay fitaom-pivavahana io zany. Dia ny fiangonana rehetra koa zany efa lasa avokoa ny fanasana rehetrarehetra koa amin'ny FFKM, ny amin'ny fiangonana zandriny rehetra na sabatista ilay fiangonana zany na ladista dia tsisy nafahanay mihitsy fa nalefa daholo ny fanasana. Tahaka izany koa ny mpanao politika rehetra koa satria ny fiangonana moa zany dia manana antoko politika atao hoe GFFM, Gideona fandraisana ny fantrana. Dia ny antoko politika koa zany izay izaho moa zany ny filoam-boninahitry ny antoko politika io dia efa nanasa ny antoko politika rehetra na ny mpanohana ny fitondrana zany na ny mpanohatra ny fitondrana zany dia tsy nasianay akanavaka mihitsy zany le izy satria hoe hivavaka ny firenena dia mba raha sitrapon'Andriamanitra dia mba ampiavaninao avokoa zany ireo le mpanao politika antsika ireo satria mpanao politika antsika ihany koa ny tena antony hoe mety hampandroso sy tsy hampandroso n'ity firenentsika ity fa raha mba samy mitondra mibavaka an'io zany ny fiangonana rehetra ny mpanao politika antsika dia mba mety zava-magaka ataon'Andriamanitra eto amin'ny firenentsika satria efa miletika mihamantra ihany le vahoaka ny firenena nefa ny firenentsika malaza fa misy arena be izay mbola tsy voatrandraka zany raha oharina ny amin'izao tontolo izao ka mahatonga n'izao tontolo izao firenena matanjaka lasa mirodorody mihazakazaka aty amin'ny firenena malagasy daholo hitrandraka ny arenantsika zany nefa tsika mahantra eto. Ny fisotry ny fotoanao zany dia mazava ho azy zany fa amin'ny 9 maraina dia efa misokatra le vavahady. Misy ary ny olona moa dia efa hoe anentsika amin'ny 5 maraina sao dia tsy azo ny toerana izany. Fotoam-pivavahana zany amin'ny voalohany manomboka ny atsasakadiny voalohany manao ny hira fiderana amin'ny 7 manomboka amin'ny fotoana amin'ny 7 sasany zany fahatongavan'ireo le manam-pahefana rehetrarehetra zany dia amin'ny 10 zany manomboka amin'izay le seremonian'ny fankalazana sy fahatsiarovana n'ilay 20 taona ny orenan'ilay fiangonana apokalypsy. Eo zany misy karazana tantaran'ny fiangonana aseho dia misy ny hira manelanelana an'izay misy ny tononkalo dia rehefa vita zay dia mandeha ny toroteny dia aorinan'ny toroteny zany dia mandray fitenenana ireo mpitondra fanjakana izay nasaina handray fitenenana amin'ny fotoana io zany. Dia izay ny mamarana ny tapan'ny maraina dia ny hariva zany karazana kala evanjelika ataon'ireo chorale izay eran'ny Madagasikara tonga eto Antananarivo mandray ny fotoana ny sabotsy arivan'io. Dia ny lahady zany no misy karazana fety sy fanatanjahantena, foty, baskety, volley ary gala evanjelika atao ao amin'ny complexe scolaire Ampefilo zany ny alahady maraina sy ny tontolon'ny andro. Dia ny latsinainy io moa zany raha sitrapon'Andriamanitra ireo olona avy any amin'ny faritany eran'ny Madagasikara tonga eto izay mbola tsy nahita ny Tananarivo renivohitr'i ny Madagasikara zany dia mba hoentina mandeha mijery ny vakoka malagasy eto zany fitondram-bavaka ny firenena zany no atao amin'izy io fa misy solontenana fiangonana omena fitenenana, misy solontenana mpitondra fanjakana koa andray fitenenana zany dia mba samy mahazo fitenenana avokoa zany ny tsiraray avy mba ho fanamariana an'ilay satria andron'ny demokrasia moa zany zao ka azy moa tsy dia ho tapenam-bava daholo ny olona fa fotoam-pivavahana mba fotoam-pivavahana azy dia ho an'ny rehetrarehetra dia mba hatsaina koa ny vahiny izay mba mandroso aminao zany. Apokalypsy 20
taona miaraka amin'ny pasteur Mayol Amfady ao amin'ny Coliseum ny sabotsy 13 août 2016 amin'ny 7 maraina. Fotoam-pivavahana lehibe eo ambany fiain'Andriamatoa Elatsodalmapiany filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny fatiny. Anasana koa ireo mpitondra fanjakana rehetra nitondra teto Madagasikara nandritra ny 20 taona sy ireo fiangonana kristiana rehetra sokiny sy sandriny. Apokalipsy 20 taona sabotsy 13 août 2016 amin'ny 7 maraina ao amin'ny Coliseum miaraka amin'ny pasteur Mayol.